Mifaly-miarabantsika rehetrarehetra manaraka nytia fandahakana fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra ity. Za tena matoky sy mino fa tsy verimaina ny fotoana 10 minitra izay aranao isan-kerinandro ny amin'ity fahitalavitra ity, ny amin'ity fandahakana fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra ity. Manasanao tena hifantoka tsara fa andray fanalahidy lehibe ao anatin'izay hoe fahitam-pity, fahitana sitraka, ositra ny fahitam-pity amin'Andriamanitra izay ianao androany tsisy kisendrasendra izany ary tsisy hoe tonga ho azy izany ny zavatra fa matoa ianao mahenao izao dia mino fa andray ny anjaranao ianao mbola tsy tara ny ao anatin'ity hoe mamarana sady tsika ny amin'ity hoe volan'ny fahitam-pity, fahitana sitraka amin'Andriamanitra ity diara roty izay sady anasananao hoe tongavy ianao hiara hivavaka raha ohatra hoe tsy foinao ny fiangonana anao misy fotoana ianao mba hoe tonga kely fa andray ny anjaranao ianao io moa misoratra eo amin'io mandeha eo amin'ny ambany écran io ny fandahakana ao anatin'izay fa mialohan'ny izao fotoana izao hidirantsika ao anatin'ny fotoana dia andaontsika ametraka amin'Andriamanitra hivavaka tsika apetrakatsika amin'Andriamanitra izao fotoana izao hivavaka tsika raha eo mankasitraka anao zay aminaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ity fotoana anio ity indray ahafahanay mitohy ao anatin'izay hoe fanalahidiny ny fahitana sitraka aminao Andriamanitra andraisan'ny tsirairay avy an'izay ositra ny fahitam-pity aminao Andriamanitra dia tahony tsirairay avy tsy ho verimaina izao fotoana izao ny herin'ny teninao anie ampiova anova ny zavatra rehetra ampiova ny fiainany tsirairay avy dia tahio koa ny mpanomponao raha hitondra ny hafatrao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahako an'izany vavaka izany amen amen inao ry havana mahalala fa tsy verimaina hoy izao fotoana izao fa tena andray ilay herin'Andriamanitra andray ilay fitahim-panahy izay tsy takatry ny saina io moa ny fiainana dia izay ara-panahy tsy vitany hoe amin'izao fotsiny hoe andeha tsy hivavaka dia andeha ataoko izay ataoko fa raha vao mandeha amin'ny hery amin'ny maha-olombelona antsika isika dia taddio fa tsy vita amin'izao fiainana iainantsika izao raha vao tsy mivavaka dia reraka tena tsisy repère intsony tena lasa manaonao foana dia lasa potika dia lasa vaparaka fa ny olona mivavaka ny olona manana ny herin'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho potika izy mandrakizay azo antoka fa tsy ho rava fiainana izy mandrakizay azo antoka fa tena mahery izy fa misy fanalahidy izay indrindra no anorana antsika atoro antsika ampianarana antsika fa manino moa hoe mampianatra satria ny anatra tao amin'ny fanamasina dia nandray dia misy fiatraikany teo amin'ny fiainana izy dia tsy afaka kobonina rery fa tena zaraina ho an'izay mahay miaino izay mahay mandray ary fotoana izao tena hoe fanararotana aza mba mety anisan'izay hoe tsy mino aza mba anisan'izay hoe manohatra fa zao za ho toetra ny fanahy fa ao amin'Andriamanitra dia atoro ny fanamasina daholo ny zavatra rehetra na ny zava-miafina na ny zavatra ho avy dia atorony daholo ka mino androany fa izay nataoko hoe matoa ianao mahenao izao dia tena tianao Andriamanitra dia ikeo izay ino izay tsy andany fotoana akory ka hiteniteny an'izay fotsiny eto fa izao ny azoko antoka fa raha tena mino ianao tena matoky ianao Andriamanitra mahay manova fiainana Andriamanitra ihany ny vahaolana niny na ady atrehantsika eto amin'ity fiainana ity misy foana ny ady misy foana ny zavatra manahirana ny saina fa Andriamanitra efa miteny hoe omeo hozy Jesosy atorory any entanareo mavesatra matoky an'Andriamanitra amin'izay ataontsika aza miankina fahalalantsika fa maneky azy amin'izay alentsika izy mandamy mandretrarehetra androantsika hijery fanalahidy satria mbola ao anatin'ny volana août mbola hitotsika ny ao anatin'izay hoe volana septambra efa farana sady ny volana septambra mbola hitotsika ao anatin'izay mbola hito anatin'izay hoe fianarana sy hoe andraisana izay hoe ositry ny fahitam-pity fahitana sitraka amin'Andriamanitra hijery fanalahiditsika androany tamin'ny herintsika nahitan'le tamin'ny farany izany tamin'ny farantsika nahitany fanalahidy hoe ahoanana azahoana izay mifampitohy foana ny tenin'Andriamanitra izay zaraiko dia nahititsika hoe misy fanalahidy lehibe ny finosin'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay
ahafahana mahazo fiainana miavaka mihitsy, ahafahana tena hoe mahita fahagagana foana, ahafahana tena hoe maharitra ao anatin'ny fizahan-toetra maro isan-karazany, dia andraisana ilay satroboninahitra ny fiainana. Ity atany dia efa mandray izay dia tehirizina ho antsika mandrakizay izay satroboninahitra fiainana izay ho an'izay tia azy. Amen. Ho an'izay tia an'Andriamanitra. Mazava ho azy. Inona ny ten'Andriamanitra izay ndraisintsika ao anatin'ity foana hoe tsy hoe volany fahitam-pity ity azahoana izay hoe osotry ny fahitam-pity izay dia ilay ohabolana antoko favalo ny andininy ohabolana favalo ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny favalo amby folo. Iny moa dia efa haitsika foana ny ten'Andriamanitra iny dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia ahita ato amiko ny arena sy ny voninahitra, eny ny arena mateza sy ny fahamarinana. Ao amin'inona ny bokin'ny baiboly moa dia mampianatra ary milaza manambara ny fahendrena. Ao amin'ny fahendrena no ahitana an'izay hoe arena sy ny voninahitra izay. Fahendrena ahoana ny azahoana fahendrena? Inona ilay fahendrena? Dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana toko 7:10 hoe ny fatahorana an'i Jehovah no voaloham-pahendrena. Izay zany ny azahoana fahendrena, ny fatahorana an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no misy ny fahendrena faratapony. Andriamanitra moa ny fahendrena faratapony. Tsy fantatra hoe mahafantatra olona ianao hoe inona ny diplôman'ny olona tena hoe be dia be indrindra eto ambonin'ny tany fantatrao. Falazaiko anao fa nizaniza manam-pahaizana, nizaniza ny tena hoe intelligent indrindra, nizaniza doué indrindra. Ao amin'Andriamanitra no misy ny faratapony sagesse, fahendrena, ny intelligence, ny ina misy teo hoe ny fahiratan-tsaina ambondrindra ao amin'ny Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra. Ao no misy azy ary izay indrindra ny teneniny hoe izay manana fahendrena dia tsy ho diso lalana izy mandrakizay. Mazava ho azy fa inona ny fanohitra ny fahendrena? Adala. Ny olona tsy manana fahendrena dia manaonao foana izy. Dia mazava ho azy fa na manana diplômena, inona ilay fahendrena ao amin'Andriamanitra? Ahoana ny azahoana izay? Fatahorana ao amin'Andriamanitra no misy an'izay. Dia izay tia an'Andriamanitra, tia fahendrena zany, dia tiany ary ny zavatra fafinosina izay hoe fahendrena izay dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Ahoana ozy ny voalaza ny baiboly eo amin'ny ohabolana toko 7:10 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Tena anisan'ny fahasambarana, tena anisan'ny olona tena hoe miadana indrindra ny olona manana fahendrena sy fahalalana. Zay indrindra. Zay zany jerentsika hoe ao anatin'ity zany hoe inona ny fanalahidy ho jerentsika androany. Azahoana an'izay hoe fahitana sitraka amin'Andriamanitra dia hoe fahendrena sinona. Ao anatiny hoe akasika ny fon'Andriamanitra zay hoe tiako izay tia. Zay zany hoe mahita sitraka amin'Andriamanitra izay tia an'Andriamanitra. Dia raha hijerentsika hoe tantarany Solomona. Andao hijerentsika ny any amin'ny tantara. Raha jerentsika ny any amin'ny mpanjaka voalohany. Andao jerentsika vetivety mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7 vakeko aminaran'i Jesosy Kristy manomboka eo amin'ny 9:4 sy 5. Dia ahoana ozy ten'Andriamanitra hoe ary ny mpanjaka nakany Gibeona. Solomona zany. Solomona mpanjaka nakany Gibeona amony zavatra atao fanatitra any fa izany ilay fitoerana avo malaza ka fanatitra dorana rivona teriny Solomona teo amin'izany altara zany. Tao Gibeona no nisehoany Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny finoa ny alina ary hoe Andriamanitra angatao izay tianao omeko anao. Ito zany misy fanalahidy koa le hoe fanaterana fanatitra. Any koa zany fanaterana fanatitra nahatonga an'Andriamanitra hoe ahoana moa le hoe fanaterana fanatitra? Inona ny hoe fanatitra? Ny fanatitra dia izao fanomezana izay zavatra tena tsy foinao. Zay le hoe sacrifice, le fanaterana, le toe-po zany na dia kely ary fa tena hoe fonao ho an'Andriamanitra le izy. Zay zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra dia
anisany fanalahidy ahitana sitraka amin'Andriamanitra le fanatera fanatitra. Teto Solomona mpanjaka dia nanatitra fanatitra ho an'i Jehovah izy dia teo nakasika amin'ny fon'Andriamanitra hoe angatao izay zavatra tianao fa omeko anao. Inona zay zany le hoe zay zany fanalahidy jerentsika voalohany androany hoe nahitana sitraka amin'Andriamanitra koa dia ny fahaizana manatitra fanatitra amin'ny toe-po madio. Na inona zavatra tsy fonao, iny toetra ratsinao io. Atao fanatitra iny tendrombohitra, amin'ny toerana avo iny tendrombohitra. Raha ohatra hoe jerentsika dia inona ny valiny mitohy foana moa tantara mitovy ihany moa ty hoe andao hoe jerentsika ny any amin'ny ala mba ahazava bebe kokoa le zavatra hoe le ten'Andriamanitra any amin'ny tantara faharoa toko voalohany ny andininy fa enina sy fafito dia ahoana moa tantara ray ihany ty dia tantara faharoa dia manomboka eo amin'ny fahaenina sy fafito dia ahoana ozy izy mitovy ihany hoe ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny altara varana teo anatrehan'i Jehovah izay momba ny tranon'ilay fionana teo amin'ny tendrombohitra masina zany nanaovany altara teo amin'ny tendrombohitra zany toerana avo nanaovany altara fionany tranon'ilay fionany fanatitra dorana arivo izy nateriny teo tamin'ny aliny no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Solomona ka hoy izy taminy angatao zay tianao omeko anao dia ahoana ozy izy raha ohatra hoe tohizanao le mpanjaka voalohany toko fahatelo teo tohizanao manomboka eo amin'ny fahasivy hoe inona ny zavatra navaliny Solomona tamin'Andriamanitra dia raha jerentsika ty tantara faharoa ty toko fahatelo ny andininy fahafolo ahoana ozy navaly teny Solomona tamin'izany dia ozy izy Solomona hoe omeo fahendrena sy fahalalana hitariako reto vahoaka mivoaka sy miditra fa izy no hainy tsara izao olona betsaka izao. Zay no nangatahana fahendrena sy fahalalana makasika amin'ny fon'Andriamanitra zay hoe fangatahana fahendrena sy fahalalana zay ny resantsika ato zao hoe sambatra zay mahita fahendrena inona satria ao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny azahoana an'izay ary angatahana le fahendrena. Ary ohatra ianao hoe tsy mangataka fahendrena dia tsy ilainao zany le izy mila angatahana zay le fanalahidy angatao sanandro sanandro omeo fahendrena omeo fahalalana. Anisany nakasika amin'ny fon'Andriamanitra indray zay hoe fanatitra zany nataony dia osy Andriamanitra ataovy ianao hoe tianao hoe mba hitenenan'Andriamanitra hoe angatao zay tianao fa omeko anao ataovy mahaiza mahay manao fanatitra ho an'Andriamanitra zay zavatra tian'Andriamanitra ataonao rehetra zay zavatra tsy foinao io toetra ratsinao io tsy fantatra inona ny toetra ratsinao ianao miteniteny foana ianao tsy mamela heloka ianao tsy mamindra fo ianao tsy mankatony ten'Andriamanitra inona fahazaran-dratsy koa mbola ao anatin'ny fatotry ny fifoana sigara ve ianao anatin'ny fatotry ny fijangajangana ve ianao anatin'ny fatotry ny fanompo-tsampy mihitsy ve ianao anatin'ny fatotry ny inona koa ao anatin'ny hoe misotro toaka ao anatin'ny tsy haiko hoe miloka tsy fantatra hoe inona koa ny toetra ratsy ao anatin'ny tena mora tezitra fatotry ny tsy mamela heloka belorompo tsy fantatra hoe inona miteniteny foana fa izao ndana makeny tendrombohitra vavakeny tendrombohitra dia atao fanatitra dorana tena afo izy mihitsy zay noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia hiteny aminao Andriamanitra hoe inona ny tiako dia inona anao mangataka hoe ataovin'izao Andriamanitra misy dingana aloha misy fanalahidy aloha ny andraisana zay hoe fahitam ty zay fanatitra atao fanatitra daholo zay zavatra rehetra dora tena afoy ny zavatra rehetra rehefa ohatra ka tsy akasitrahan'Andriamanitra. Teto Solomona nanao amin'ny fanatitra dia faly Andriamanitra tena nahita sitraka amin'Andriamanitra izy hoe angatao zay tianao. Inona ny zavatra nangatahana dia hitantsika hoe omeo fahendrena sy fahalalana ozy izy hitariako an'ireto vahoaka reto efa mpanjaka izy amin'io mangataka fahendrena sy fahalalana. Ianao koa ninona toerana misy ianao mangatahana omeo fahendrena sy fahalalana Andriamanitra mifona daotsika hifona rehefa aveotsika hoe mifona fa tena tao anatiny tsy fahalalana dia tsy naina angataka. Ahoana ozy ten'Andriamanitra any amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy fahadimy dia ahoana ozy ten'Andriamanitra hoe raha misy ianareo izy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary omena azy zany angatao taka ny Solomona ahita fity ahita sitraka amin'Andriamanitra ianao faly be Jehovah ozy izy hoe satria andao efa kitsika ny ten'Andriamanitra eo
ao amin'ny faraka amby folo dia ahoana sy tenin'Andriamanitra tantara faharoa ny andiny tantara faharoa toko voalohany ny andiny faharoa dia ahoana sy tenin'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra tamin'ny Solomona satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola aman-karena ianao na voninahitra na ny ain'ny favalinao ary tsy nangataka ho velona azy fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao dia omenanao ny fahendrena sy fahalalana jereva nomen'Andriamanitra zay zany tsika mila fetsikoa miaraka amin'Andriamanitra ataovy izay tian'Andriamanitra aloha mahaiza mangataka dia ahoana izay tenin'Andriamanitra hoe omenanao izy ny fahendrena sy ny fahalalana izay nangatahanao fa ary omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao ary tsisy anana tahaka izany any aoriana na iza ao amin'Andriamanitra ny misy n'izay hoe arena sy ny vola ao aminy misy ny voninahitra dia hoy izy Andriamanitra hoe inona zany le secret fanaredina nalan'ny Solomona fanatitra dia fahendrena nangatahany sy fahalalana ten'Andriamanitra amaranako azy vita sady fotoanantsika ten'Andriamanitra amaranako azy dia izay hoe Jakoba toko voalohany andiny fahatimy hoe raha misy tsy manam-pahendrena izy mangataha amin'Andriamanitra izay manome malalaka ary tsy mandatsy sahenao mangataka fahendrena sy fahalalana fanalahidy izay manaova fanatitra aloha tena afoy izy hoe nafoy ianao hoe tena hoe anompo nafoy ianao tena hoe ity an'Andriamanitra nafoy ianao ny safidy an' Jesosy Kristy nanolo tena an' Jesosy dia izao atero ny tenanao fanatitra velona afoy izy tsy izay tianao intsony fa oka Jesosy izay tiany Jesosy hoe Jesosy mivelona ao anatinao izay le hoe fanaterana fanatitra afoy izy ny zavatra ratsy rehetrarehetra tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ahoana izay ten'Andriamanitra hoe raha mangataka ianareo izao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fahena hoe nefa oka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory fa izay mianahana dia toy ny alin-dranomasina entin-drivotra ka topatopany aoka tsy handray zavatra amin'ny tompo zany olona zany oka rehefa mangataka rehefa mivavaka rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mino fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra miainao Andriamanitra ao anatin'izany dia mahazo tsika mino fa ndraisinao izay tenin'Andriamanitra izay manatera fanatitra afoiziny zavatra rehetra noho ny amin'i Jesosy rehefa te hanaraka an'i Jesosy mahita fity amin'Andriamanitra ianao ao anatin'izany rehefa mangataka dia izay tian'Andriamanitra aloha voalohany indrindra amin'ny prioritaire tena hoe mahaiza hoe ahoana izay ten'Andriamanitra hoe tsy mahay mangataka ianareo fa mahaiza mangataka ao anatin'izay hoe mahafaly an'Andriamanitra tsika mangataka hoe mifahendren'Andriamanitra tsy andeha amin'ny alalan'ny fisainako sy ny fahaizako fa tena hoe anaika tena ho tarihanao ao aminao misy ny fahendrena sy ny fahalalana amena vavaka tsika raha eo mankasitraka anao izay aminaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teninao mampiritsika anay ny teninao ary tahaka ny Solomona izay nahita fity nahita sitraka taminao dia ny fanalahidina ananany dia izay hoe mahay manao fanatitra izy nidorany daholy efa fanatitra rivo mahery no nidorany dia izay rehetrarehetra Jesosy Kristy mijery amin'izao fotoan'izao kasio izy ay afoy ny zavatra rehetra izay tsy foy ny rehetrarehetra noho ny aminao Jesosy ho dorany tanteraka izany aoka ny herinao fanamasina tena hiasa ary ao anatin'izay ay angataka izy fa ao aminao no misy ny fahendrena sy ny fahalalana mino fa hiasa ny herin'ny teninao hikasika ny tsiraray avy ka io izay olona rehetrarehetra manaraka n'izao fandaharan'izao izay mijery amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen